manomboka eto amin'izay zany a dia amaky baiboly be dia be tsika dia efa hainao fa ohatr'izay gasy mahay mamaky baiboly e dia rehtsika amin'izay raha hoe izy aloha i marika rehefa voalaza zany eto hoe marika dia ho jerentsika marika ny ahitana ny anarany voalohany a dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 andin'ny 12 asan'ny apôstôly toko 12 andin'ny 12 na ahitana marika voalohany zao voalaza hoe rehefa nahazo an-tsainy zany izy dia nakany amin'ny tranony Maria reniny Jaona izay antsoina koa hoe marika ary misy olona maro vory tao a mivavaka. Ny contexteny asan'ny apôstôly toko 12 dia zao nygadrainy Petera dia rehefa nygadrainy Petera dia nisy anjely tamin'ny alina namoana azy dia nitondra anazy mivoaka tao am-ponja dia eritrereto hoe raha ianao nitratra zany dia ohatrany hoe manonofy ianao eo ianao matory eo am-ponja dia afaka 10 minitra ianao a efa nivela amin'ny fonja dia zay no tonga hoe rehefa nahazo an-tsaina izy tonga saina amin'izay zany anivela amin'ny fonja dia ozy ho aizary aho dia ny réaction voalohany a dia nandeha nakany amin'ny tranony Maria ka tamin'izany moa zany ny anaran'ny vehivavy fantatra rehetra dia ohatra Maria daholo ny anaran'izy rehetrarehetra ka navahana ny Maria io a misy le atao hoe Maria misy le atao hoe Maria dia nitenena hoe reniny Jean-Marc reniny Jaona Marka io Maria io satria nisy olona maro vory nivavaka tao tantaray kely le zava-misy amin'io io monko raha mamaky an'io nareo dia nareo mitady inona ny tokony atao inona tsy tokony atao dia tsy hitanareo mihitsy le tantara fa mahafinaritra be le tantara satria tena olombelona be le izy reo olona ao amin'ny trano Maria reo a mivavaka hoe tompo a mba hafao Petera aoko Petera mba tsy ho faty fa hafao Petera dia Petera iny tokoa zany le anjely namoaka amin'ny Petera tany am-ponja dia tonga Petera dia tonga tao amin'ny tranony Maria dia nandondona teo ambaravarana ny sone izy zany ataontsika hoe actualisentsika zany izy sone izy a dia nivoaka le mpanampy tao an-trano dia nivoaka le mpanampy dia nanontany hoe izy ianao izy antadiavinao dia ozy hoe Petera fa hiditra ato dia nondro voainy lasa ndray izy verina tany an-trano dia niteny ao Petera dia tsy hisy nino olona vavaka zany ianao zao tompo avoy Petera dia hoe ao Petera aiza koa aza mampimera nga tsy izay Petera zany nefa ianao vavaka ao amin'ny Petera asa fa hitanareo zany fa zany fa mamaky baiboly dia ohatra zany fa makiko baiboly dia tena zany mihitsy tsika dia niditra tao Petera zay zany ny voalohany io zany nahitana an'le hoe marika Jaona Marka zany ny anarany a raha io no jerena zany dia avy amin'ny fianakaviana Eze izy mba manamanana ihany zany a ny fianakaviana misy ny aingan'ny Petera raha ny aingan'ny Marka azafady raha io zavatra io satria manana trano ngeza be omby olona be dia be miangona ao anatiny ary toerana io tao Jerosalema zany lehibe Jaona Marka dia manana trano ngeza be ny mamany a dia zay ny fantatsika momba azy akoatran'izay ny fantatsika momba ny Marka ihany koa dia avany Barnabasy izy io zany arakaraka ny traduction fa na miteny grika ary a dia sady azo adika hoe cousin Barnabasy izy no azo adika hoe neveu en Barnabasy tsy fantatsika na dadadoa amin'ny Barnabasy na cousin a fa avany Barnabasy izy aloha zay zany a azo antoka efa natao tetao gasy mahay mamaky baiboly koa ny tantarany Barnabasy nahitantsika an'izay mahatonga antsika miteny an'izay tsika miainga amin'izy voasoratra foana Kolosiana toko 4:10 ny Kolosiana toko 4:10 dia no manao hoe manao velomanareo hoe Aristarko mpiara-mifatotra amiko sy Marka avany Barnabasy efa nomena toromarika momba azy ianareo ka raha tonga te aminareo izy dia raiso zay Paul zany a no mirecommande ny Marka ary tena lazainy mihitsy hoe avany Barnabasy i Marka dia vokatra izay verina ry amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 ndray tsika fa 520 tsika zay teo 520 dia aty ambanimbany 520 tsika dia hitatsika io
marka io fa natsony Barnabasy niverina nakany Jerosalemy Barnabasy Saoly rehefa vita ny fanompony dia nitondra ny Jaona izay antsoina koa hoe Marka hiaraka aminy. Hitanareo miverina Jaona Marka tondra ny Jaona Marka hiaraka aminy zany Barnabasy Saoly satria Jaona Marka dia mipetraka ny Jerosalema. Le hitantsika amin'ny 2:12 tery aloha tery io Jerosalema. Dia toko 17 aorinan'izay io niaraka nanao fanompony Barnabasy Saoly zany i Jaona Marka. Toko 17 dia lay nifidy ny fiangonana tany Antiokia zany hoe izy any andeha irahantsika ho missionnaire itety tany. Dia nisy mpampianatra sy mpaminany anankifito teo ny safidiana hoe izy dia nitondron'ny fanahy masina hoe Paoly sy Barnabasy no atokany ho dia rehefa nirahana lasa amin'izay zany Paoly sy Barnabasy nandeha nanao ny dimissionnaire. Dia 15 no ny tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary nientiny koa i Jaona ho mpanampy azy. Io Jaona io zany ilay Jaona Marka le hitantsika tamin'ny toko 12:15 zany rehefa tsy rô loatra an'io tantara sarotra be manana dia lalovantsika fotsiny rehefa tsy haitsika hoe izany Jaona i Marka ihany hoe ty Jaona ty sa izy ty fa dia hoe nisy mpanampy io. Ka zao nitranga tsy fantatra fa midika an'le mpanampy eto mantsy dia tena mpanampy mpanao raraha 15 izy tsika amin'izao fotoana zao. I Marka zany ny tanan'ny posta 15 fa ny olana Marka nefa zanaka mpanan-karena. Azonareo zanaka mpanan-karena ka mety ho izay ve fa no ny antony tsy fantatra mihitsy ny toy eny 17 niondrana tsambo ny ala avy tao Pafy Paoly sy ireo namany dia tonga tany Perga ny Pamfily. I Jaona kosa dia nandao azy ka niverina nakany Jerosalema. Eo zany nampalahelo azy niala tamin'ny zareo Jaona no ny amafin'le raharaha ve ny elany sa nalahelony Maria mamany izy sa nisy rendez-vous an-tany tena tsy fantatra fa niala izy niala tamin'ny ekipany Paoly sy Barnabasy i Marka na i Jaona koa ny Jaona anazy zay. Dia vita ihany ny dimissionnaire voalohan'ny Paoly dia niverina tany Antiokia izy rehefa tonga tany Antiokia izy dia nitantara hoe be dia be mihitsy ny jetilisa nandray an' Jesosy. Dia hoy izy ny Jiosy hoe tsy mety zany tsy converti zany ny jetilisa raha tsy foraina. Dia niakatra tany Jerosalema indray Paoly sy Barnabasy zany resaka tamin'ny apôstôly hoe tonga ve dia lasa zanak'Andriamanitra lasa vahoakan'Andriamanitra ny jetilisa converti sa tsy maintsy foraina aloha. Dia zay ny asan'ny apôstôly toko 15 dia niteny Petera zany niteny i Jakoba hoe tsy ilaina intsony zany tsy mila foraina intsony ny jetilisa fa tonga dia lasa vahoakan'Andriamanitra. 17 sy 7 vita iny zany andeha dimissionnaire fanondroany ray Paoly sy Barnabasy andeha dimissionnaire fanondroany ray izy. Dia te hitondra ny Jaona izay antsoina hoe Marka hiaraka amin'ny Barnabasy. Andaontsika indray andeha dia ozy izy Barnabasy hoe ndao indray hoentiny Jaona nefa ny heveriny Paoly fa tsy tokony hoentina miaraka aminy izy satria nandao azy tamin'ny Pafilika tsy niaraka taminy nanao ny raharaha. Ozy izy Paoly tsy mitondra an'io tsona izy koa mbola olozan'io indreo mandeha any. Dia nifanditra mafy izy roa lahy dia nisaraka tena grave zany tena fanditra mafy raha atao film zany dia tena fa misy mifanao an'izao kely mihitsy fa tsy famely tontolo moa fa samy kristianina reo. Dia farany tsy ndonanga samy nisaraka. Dia ozy izy Barnabasy hoe niandra iny cousinko tsy avelako zany hoentiko foana ny any cousinko. Dia nitondra ny Marka Barnabasy ary niondrana tsambo nakany Sipra. Dia lasa izy zany dia Paoly nanao ny dimissionnaire ny faharoa. Dia rehefa taty amin'ny farany fiainan'ny Paoly anefa Timoty faharoa zany efa le gadra izy efa ho faty izy kelikely ho faty izy
de hitantsika koa le Kolosiana toko faefatra teo de i Marka indray anisan'le olona zay natokisa amin'ny Paoly. I Luka ihany ny atao amiko izy de alao Marka ka hoeto miaraka aminao fa mahasoa izy amin'ny fanompona zay. Hitan'ny Paoly ihany zany tafarany hoe mahatoky azo tokisana ihany ty Marka ty ka raha ohatra eo alohan'io mantsy tena ozy izy Paoly tsisy olona itsony miaraka amiko afa-tsy Luka sisa. Io le Luka nanoratra ny filazantsara ny Luka. De raha sitrapony tompo mbola anao an'izany koa tsika ataontsika elaelandray fa manjary ozy izy nareo hoe tsy mahay afa-tsy filazantsara koa le gasemene be de anao ny Luka tsika fa Marka Luka rery zany niaraka tamin'ny Paoly teo de ozy izy atsoy Marka tanareo tena nanampy amin'ny Paoly zany Marka natoky amin'ny Marka ihany zany i Paoly taty aoriana. De na izy nanoratra ny Filemona raha niara sorata moa zany ny Filemona, Kolosiana de ny Efesiana sy ny Filipiana reo niaraka ny soratany tamin'izy tany amponja. De le Kolosiana toko faefatra andininy fafolo izy niresaka amin'ny Marka de Filemona andininy faefatra amby roapolo koa izy de milaza hoe manao velomanao hoe mpafirampifatotra namako amin'ny Kristy i Marka, Aristarko, i Demasy ary Luka mpiara-miasa amiko. De hitantsika fa efa mpiara-miasa tamin'ny i Paoly koa zany i Marka taty aoriana na de nisy arany fifandirana. De tiany zavatra anankiray ingeza be koa zany rehefa vita ny Paoly de Petera koa mbola niresaka ny Marka. Petera voalohany toko 5:17 hoe izay any Babilôna voafidy sala aminareo de manao velomanandreo ary Marka zanako koa. Lazainy i Petera mihitsy zany hoe zanany i Marka mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pitiavana. De zay de eto no ahitantsika hoe izay any Babilôna ny zavatra teneniny zany le any Babilôna de Roma foana ny fiantsondrareo Babilôna foana ny fiantsondrareo any Roma tamin'izany. Babilôna lay tanàna nangejany vahoakan'Andriamanitra ary lay tanàna feno fahavetavetana fitsangajangana. De Roma ny capitale ny empira romana de natsony kristianina hoe Babilôna i Roma tamin'izany. De tany Roma zany Marka zany amin'io fotoana io miaraka amin'ny Petera. Ary zay rehetrarehetra zay zany no mampifanaraka mampitovy amin'ny zavatra nytenen'ny Papiasy sy Irénée ary Tertullien tamin'ny nataontsika tery amin'ny voalohany fa mifanaraka tsara hoe nandray ny fiangonana tao ariana kely ny zavantranga io ara dia efa nanamafy n'izay zavatra hitantsika teo hoe avy tamin'ny Petera no nanoratany Marka zay. Satria Petera zany le vavolombelona nahita maso témoin oculaire nahita ny zavatra niainan'i Jesosy Kristy de Petera no mitantara Marka zanany ara-panahy io fa tsy hoe ay Maria vadin'ny Petera de anao an'izay le zanany ara-panahy io fa tsy Maria akory le vadin'ny Petera mamany Marka. De io zanany ara-panahy io de afa amin'ny zavatra tantarain'ny Petera nanoratany io. De ho jerentsika indray ny fahamarinan'izay araka ny soratra masina rehefa avy eo hoe ahoana no mampitombona an'izay zavatra zay. Ny antsika zany zay voalaza amin'ny Baiboly ihany jerentsika na de efa miteny ara ny ray ny fiangonana zay tena akaiky kelin' Jesosy Kristy sy Marka sy Petera tany ny fiainany.